ny olona mahita fitira lasaka nabavy dia miaina zavatra manokana tsy ainan'ny olona rehetra. Averiko fanindroany, ny olona mahita fity dia miaina zavatra tsy iainan'ny olona rehetra. Ary za mba manonona hoe mba hoenao ane izay olona izay. Andriamanitra no mampahita fity, nefa koa isika koa dia afaka mahita fitya amin'Andriamanitra. Somary lava androany iresaka vokatry ny fahitana fitya dia rehefa aveo iresaka hoe ahoana ny ahafahanao mahita fity, itombonao amin'ny fahitana fity. Genesis 7:1-20. Exodus 2:1-20. Samuel 2:2-20. Ary faranantsika amin'ny Luka 2:2-2:20. Zao nolazainy Genesis 7:1-20. Nefa Jehova nomba Josefa sy namidra fo taminy ka napahita fity azy teo masony mpitandrina ny tranomaizina. Exodus 2:2-20. Nataony Jehova nahita fity teo masony ny Egyptianina ny olona ka nomeny ireo azy zay nangatahany ka dia nofoanany ny Egyptianina. Samuel 2:2-4. Eto sy ny Luka 2:2-2:15 tsika no iainga. Ary Samuel zaza ny tombo sady tiany Jehova sy ny olona koa izy. Manino ne? Tiany Jehova sy ny olona izy. Luka 2:2-2:15. Ary Jesosy ny tombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Rehefa mamaky ny Baiboly tsika dia mahita fahitana fity anankiroa, anankitelo moa tena marina amin'ilay izy. Ny voalohany dia hoe mahita fity amin'Andriamanitra, faharoa mahita fity amin'olona, ary fahatelo mahita fity amin'ny tenanao. Ny voalohany dia hoe mahita fity amin'Andriamanitra. Tsika zany olona tian'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa na izany aza misy karazana olona manokana izay avahany. Tsika milaza hoe Andriamanitra tsy manavakavaka, tsy manavakavaka amin'ny fitiavana izy, fa amin'ny faveur kosa manavaka Andriamanitra. Teneny hoe manavaka Andriamanitra amin'ny faveur hoe en amour tsy misy discrimination. Il n'y a pas de discrimination en amour. Amin'Andriamanitra zany raha fitiavana tsy manavaka an'izan'izy izy. Fa kosa amina faveur fahitana fity dia misy olona mahita tombony kokoa eo anatrehan'Andriamanitra. Noa ho hitantsika eo rehefa avy eo nahita tombony, Davida nahita tombony, Josefa nahita tombony, Maria nahita tombony, Jesosy nahita tombony, Samuela nahita tombony. Ny faharoa dia hoe mahita fity aman'olona. Za mba manona hoe ahita fity aman'olona ne ianao. Sarobidy raha lasaka nabavy no manana fiainana mahita fity aman'olona. Zao foana ny zavatra teneniko amin'ny olona rehetra, tadidio fa miaina eto ambonin'ny tany ianao. Eto ambonin'ny tany ianao miaina, dikan'izany amin'ny fiainanao ianao dia hiserasera aman'olona foana. Raha mahita fity aman'olona ianao dia enoy amin'izay ary fa nomboka mpianatra ahako. Nomboka mpianatra. Inona vokatra ny fahitana fity? Dia ho hitanao fa maninona tsika tsy maintsy mianatra fahitana fity, ary maninona tsika no mianatra ny hoe ahoana ny fomba hitomboko amin'ny fahitana fity. Afaka mitombo io dia afaka miaina io. Misy olona mahafinaritra be anao androany, fa noho ny zavatra nataony rahampitso dia tsy te hahita azy akory ianao. Tsy marina ve zany? Misy olona misokatra amin'ny fonao androany, fa rahampitso tsy voatery hisokatra amin'ny fonao. Satria maninona? Ny fahitana fity afaka hitombony, ny fahitana fity koa afaka votsitra. Maria tsara ve ianao? Dia hianatritsika hoe ahoana mampitombo azy. Efa nanomboka tsika niaraka tamin'eny, fa resaka tsika aloha hoe inona ny vokatry ny fahitana fity.
dia mamandray noty ianao fa maromaro le izy a. Voalohany, ny fahitana fitia satria fahasoavam-panahy io dia zava-panahy manokana zany, dia horesako aminao hoe io a dia mila condition spéciale ao a. Fa rehefa tonga amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny fahitana fitia, voalohany dia izao, mahatonga an'ilay olona mahazo fikarakarana manokana. Mahazo inona? Amin'ny teny frantsay dia hoe attention spéciale. Tu es attention, cette voiture effectue une marche arrière. Fa ny olona mahita fitia dia izao, voakarakara manokana izy. Teny ankeno akaikiny hoe voakarakara manokana izy hoe. Estera 2:7. Rehefa tonga tao amin'ny toerana fikarakarana vehivavy Estera, dia rehefa hitan'ny olona zay mpikarakara ny vehivavy, dia nataon'Andriamanitra nahita fitia tamin'ilay olona, dia ny toerana tsara indrindra no nomen'ilay lehilahy any Estera. Rehefa olona zany mahazo manana fahitana fitia eo maso, rehefa ny olona manana fahitana fitia dia zao nambarany Estera 2:7. Ary nafaly azy razazavavy ka nahita fitia teo imasony, dia nomeny faingana andrazazavavy ny zavatra fidiovany sy ny anjara aniny ary an'ankizivavy 7 zay voafantina omena azy avy tao an-tranon'ny mpanjaka, ary nafindra ny eo amin'ny fitoerana tsara indrindra ao an-tranom-behivavy izy sy ny ankizivaviny. Zany hoe rehefa mahita fitia ianao, ny fahitana fitia dia mahatonga anao afindra ao amina fikarakarana tsara indrindra. Mitsotra anao ahako, azo fikarakarana tsara indrindra ne ianao, naiza le anao. Mahagaga neka lasaka nabavy, misy olona naiza lehany dia spécial izy. Maninona hoe ifonoko aminao tany amin'ny institut pasteur tamin'ny Omaly, petraka eo dia maneno radio an'zareo, misy radio mandeha moramora eo, dia eno ke radio kristiana, dia gaga fahitan'zareo tonga dia misy miantso pasteur. Satria maninona? Les fahitana fitia, tsy en tant que pasteur, enoy tsara, tsy en tant que pasteur. Aminao ane mahita fitia fa amin'ny olo-kafa tena tsy mety aminy ahy. Izy pasteur Aintsove ntss. Araka ny anarany hoe Aintso ntss. Fa mba mahita fitia amin'ilay olona tsika dia inona ny zavatra nitranga? Mino ve ianao 10 minitra angamba dia vita ny zavatra nataoko tao. Satria maninona? Rehefa misy fahitana fitia eo amin'ny fiainanao dia spécial ho azy ianao. Ianao tsy mahalala ninina fa dia ny olona fotsiny mitarika ianao any. Tany Paris zay tonga dia nitaritin'ny olona, ny bagagenay mihoatra tsy rarahan'ilay olona, sady nasiany soratra hoe inona moa ilay bagage spécial, ohatrohatry zany ilay izy. Non, bagage prioritaire. Oza hoe Andriamanitra tonga tao amina toerana anankiray zay, tao amin'ny lounge tao a Charles de Gaulle, tonga dia misy olona mihazakazaka any aminao, zafato olona tsy fantatra hatramin'izay, pozinao amin'ny olona tsotra be tonga dia hoentin'ny olona ianao tokony aty ianao mipetraka, dia napetrany eo amina toerana tsara be ahako, dia tonga avy any izy, inona ny ilainao? Mila sigara ve enoy tsara? Sa Andriamanitra fa inona ty mila sigara ve ianao sa vin spécial sa inona ny tediavinao izy? Tsy rehefa kotr'izao. Fa le izy tsy fananian'le olona, le olona tsy mahalala hoe izy ahako. Fa le izy misy zavatra mikorina fotsiny zany any, ka vao hitan'ny olona ianao dia mety aminy, mahafinaritra azy. Tsodrano anao ety amin'ny olona ne ianao, ahita fitia amin'ny olona ne ianao, ahita fitia amin'ny olona ianao, naiza le anao, ka azo fikarakarana manokana ianao, azo fikarakarana ny dossier anao, azo fikarakarana zay zavatra ataonao rehetra, naiza le anao, isy varavara nosokafan'Andriamanitra ao. Zany ane fahamarinana enoy tsara, ny toerana tsara indrindra tsy ho an'ny olona rehetra. Mariavy ianao ty lehilahy ty zao dia manana fitoerana tsara indrindra ao an-trano behivavy. Misy vehivavy be dia be ao
fa misy toerana tsara indrindra ao ary mahagaga tsy nasiany olona le izy. Misy vehivavy be deaibe ao tsisy raha inaka rehetrarehetra ao fa voatonga avy any Estera dia ozy izy hoe hoahatra izy te ilaza aminao a naiza eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy misy toerana tsara indrindra miafina foana any. Fantaro zany naiza amin'ny fotoana tsy apoizinao dia idécouvrir ianao hoe hoadray nga afaka mbola miakatra ato ampiasana, hoadray anga afaka mahazo zany prime spécial zany zay nafenina tsara nafenina ne dia hoentin'ny fahitana fity eo aminao. Ny fahitana fity no mahatonga zavatra tsara hafenina hoentiny eo aminao. Raha lasika nabavy tsy takatry ny saina io teneno azo fikarakarana manokana hoe azo toerana manokana afindrany eo amin'ny fitoerana tsara. Zany hoe ny olona zany zay misy fahitana fity dia tsy maintsy iaina famindra toerana tsy takatry ny saina ianao. Tsy toerana mitovy amin'ny olona rehetra iana no mena ny olona zay mahita fity. Averiko tsy toerana mitovy amin'ny olona rehetra fa tsy maintsy misy toerana tsara any zay mba ao apetraka hoe aleo ianao eto fa eto mety aminao, aleo ny ianao atao an'izao fa zay mety aminao. Tsy apoizinao io ataovy eo amenina mafy be. Faharoa, ny fahitana fity dia mahatonga olona. Estera toko faharoa andiny fahafolo. Nefa Estera tsy mbola nilaza ny fireneny na ny fianakaviany satria nopeperany Mordekay mba tsy ilazany izy. Hitanao, Estera raha tokony ho izy tsy tokony ho vadina mpanjaka zany, tsy tokony azo toerany zany izy. Fa izao le fahitana fity teo amin'ny fiainany dia niotra lavitra noho ny masotsivana zay apetraka rehetra. Ninona masotsivana any? Zaho miteny manokana ho an'ny olona zay mitady asa, za tena ambarako aminao tsy diplôme io fa manomboka androany ahita fiakarana promotion anatin'ny asanao ianao, ao anatin'ny zavatra ataonao. Raha jerena ny diplôma dia tsy mendrika ianao fa izy fahitana fity manokana ao apetraka Andriamanitra ka anavaka anao. Za aloha dia mba miteny dia zao mba miteny dia zao nefa Estera tsy mbola nilaza ny firenena na ny fianakaviany satria nopeperany Mordekay mba tsy ilazan'izany izy. Sao tsy ny zavatra rehetra ny filaza. Rehetra ny teny hoe amen. Pasteur, ka tsika ne zanak'Andriamanitra dia faut mieux tout dire quoi. Tout dire inona? Teny keno kaikany hoe tout dire ahoana hoe amin'ny fiainana rahalasika nabavy dia tadidio zao natao nambara ny tenin'Andriamanitra voninahitra Andriamanitra amin'ny manafinjavatra. Zany hoe misy zavatra amin'ny fiainanao tsy tokony ho fantatry ny olona. Raha te handeha amin'ny fahitana fity ianao, laza aminao raha nabavy eo na raha alao io olona apakatra anao vady io, raha miteny izy hoe timo hoe izy daholo niaraka tamin'ny Dry sokafy eo any vavanao hoe ka tsy marina ve zany na any ampiasana dia hoe inona kay ny fahadisoana nataonao indrindra tany aloha tany dia hiteny ianao any ampiasana sokafy ianao vavanao raha lasika nabavy eo zay afenin'Andriamanitra aza voaka. Rehefa ataon'Andriamanitra mahita fity ianao dia mifalia fotsiny amin'ny fahitana fity, aza miteny niny mahita fity amin'izay alehanao any. Ataovy amenina mafy be zany, na tsy qualifié, na tsy ampy diplôme ianao, na tsy ampy expérience ianao.